JB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam Vaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manulchawanao ni fampalalam Vaovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluariv. Lulchanao ni fampalalam Vaovao. Volana vitsy ahatongavan'ny fividianana filoham-pirenena mbola nanao antso amin'ny famatsim-bola natanterahana izany ny eo anivon'ny CENI. Maro ny tsy fahatomboanana amin'ny fandrafetana ny lisam-pifidianana hoy ireo mpanao politika nanatrika ny dinikasa no karikaran'ny CENI androany ary mitsabaka amin'izany eo anivon'ny ministera. Tsy mbola mahafeno ny fepetra ahafahana miroso amin'ny fifidianana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana hoy ny teo anivon'ny vovonana lera raha ny eona tamin'ny sadek izay mamita iraka eto amintsika amin'izao fotoana. Tsy tonga teny amin'ny anteny merandoolona nosy androany ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy izay natsony ireo olo-olona hitondra fanazavana manoloana ny korontana tamin'ny fanadinana bakalorea farany teo. Fihetsiky ny mpitondra izay ahitana taratra fa tsy lahara-pahamehana ny sehatry ny fampianarana eto amintsika hoy ny olo-olona. Nanao service minimum nanomboka androany tamin'ny valo maraina hatramin'ny 12 ratoandro ireo mpiasa teo anivon'ny CNAPS taorian'ny ny fivirim-be ny arahan'izy ireo tamin'ny ministry ny asa, ny fampananana asa, ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy. Miankina amin'ny fivahan'ny olana kosa ankilan'ny toizan'izany na tsy raha ny fanambarana nataon'ireo sindika ny mpiasa androany. Anivelany mitaky ny amitsorana tsy misy atakandro ny filoham-pirenena nigeriana Mohamed Bazoum izay naongan'ireo tafika putschiste ao Niger ateo amin'ny fitondrana ny vondrona Europeanina. Io filohan'ny Niger io izay tsy ahivina fa notazomin'ireo tafika ireo ny alarobila teo tao amin'ny trano foninany ary tseken'ireto farany nitondra ny fireneny. Ary avy hatrany ary ny antsipirindreo. Faltafahoana amin'andray ny tenako tompoko lasetomoko vavy amin'ny tsy aliny alakamisy fafito amby roapolo ny volana jolay taona 2024 ity aterina ny araba ary manasanao ampitiavana naraka ny fampahalambaoantsika hatramin'ny farany anomboanan'ny fotoana ary dia fionana iraisam-pirenena telo lehibe no mitranga amin'ny ity herinandro ity. Ny iray dia fionana tampony eo amin'ny Rosia sy Afrika, ny faharoa dia ilay atsy Tanzania momba ny antsoina hoe capital humain ary fahatelo dia ny fisokafan'ny lalaon'ny francophonie ao RDC. Mifanindry ireo etsika antampony ireo ary samy mahakasika ny Madagasikara avokoa. Ny safidy ny atsy Tanzania ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Inona no azo tonona amin'izany safidy izany? Raha antsika ny matoa andatsoratra. Ny fivorinana atrehan'ny filoha Andry Rajoelina atsy Tanzania dia karazana atrikasa. Tsy dia isy fanapahan-kevitra goavana ho an'ny firenena. Tombanezaka, fifampizarana traikefa eo amin'ny samy firenena momba ny fomba entin'ny firenena iray mampiasa ny olombelona ao aminy ho any amin'ny fampandrosoana. Ny anjaran'ny filoha malagasy dia ny mahakasika ny tanora, dia mandeha ny ady hevitra, dia samy vita. Samy mody ny mpivory rehefa mahazo tehaka amin'ny revidrevitra aorian'ny kabary mampody mandry. Ny fionana manan-danja iray hafa dia ny lalaon'ny francophonie anomboka rapitso any amin'ny Repoblikan'ny Demokratikan'ny Congo, RDC. Fionana ara-panatanjahantena sy ara-kolotsaina eo amin'ny firenena maherin'ny 80 eto an-tany. Fotoana iray koa nefa ionan'ireo mpitondra fanjakana ambony anamafisana ny ambaindain'ny francophonie sy ny eo amin'ny firenena samy firenena. Zava-dehibe ho antsika malagasy ny fivondronam-be ny francophonie no isika mpikambana feno ao ary mahazo tombotsoa amin'ny OIF. 70 mahery kely moa no isan'ny delegasionna malagasy lasa ny RDC, isan'ny vitsindrindra mandritra ny lalao. Ny fionam-be iray fahatelo dia ny an'ny Rosia Afrika. Fionana an-tampony io, izany hoe ireo filoham-pirenena afrikanina sy Vladimir Poutine. Any indray dia resaka fifandraisana ara-toekarena, ara-barotra eo amin'ny Rosia sy ny kontinanta afrikana.
goavana koa io fiaonan'io. Raha malala ny mahafirenendehibe an'i Rosia sy ny anjara toerany eo amin'ny toe-karena eran-tany. Ny anjara toeran'ny Rosia eo amin'ny tontolo politika eran-tany, indrindra amin'izao ady ao Ukraine izao. I Madagasikara moa dia nisafidy ny tsy mbola hoatsy na hoaroa amin'ity ady ity tany am-boalohany, fa taty aoriana dia napanga indray an'i Rosia nanafika ny Ukraine. I Madagasikara dia nandefa filohan'ny antenimiran-doholona ny solotena ny filoha Rajoelina. Asa moa nahazo fiaonana manokana amin'ny Vladimir Poutine nandriamatoa Hermanana Razafy-Mahefa na tsia. Ny azo antoka dia eo mitokana amin'ny filoha Poutine ny filoham-pirenena tonga an'i Rosia, izay fiaonana hamaritra ny fifandraisana ara-toe-karena eo amin'ny tany Roatonta. Ireo telo ireo dia samy tokony andraisan'ny filoha malagasy anjara avokoa, tahaka ireo filoham-pirenena maro, fa ilay aty Tanzania moa no nisafidian'ny filoha Rajoelina. Fanontaniana ary no apetraka, iza amin'ireo telo ireo no ahitany Madagasikara tombontsoa kokoa, ahafana mahafantatra ny lalan'ny diplomasia malagasy entin'ity fitondrana ity. Diplomasia ara-toe-karena ve sa diplomasia isehosehoana sy anaovana kabary tsara lahatra? Volana vitsy ahatongavany fifidianana filoham-pirenena mbola manao antso amin'ny famatsim-bola anatanterahana izany eo anivon'ny CENI. Maro ny tsy fahatombanana amin'ny fandrafetana ny lisam-pifidianana hoy ny mpanao politika nanatrika ny dinikasa no karakarain'ny CENI androany ary nitsabaka amin'izany ny eo anivon'ny ministera. Ny Elakana Efson mitatry ny antsipirin'izay. Enina mizato andro sy rosona amin'ny fifidianana mbola manao antso amin'ny mpamatsy vola hatrany eo anivon'ny CENI anatanterahana ny fifidianana. Hatreto mbola i Frantsa, Allemagne ary ny vondrona Europeana ihany no mbola nanoana ara-bolan'ny firenena anatanterahana ny fifidianana. Teneniko teo hoe dia teti-bolany araka tenenina teo ny basket fond antsika teo iny dia mbola manao appel zareo hoe tongava izay mbola afaka manao. Fa ny azoko tenenina atsika dia ny teti-bola dia tsy olana mihitsy amin'ity fifidianana ity. Tranga izay mampametra-pantaniana ireo antoko politika izay nanatrika ny tatitra nataon'ny CENI androany amin'ny mety isian'ny fifidianana na tsy raha ny toetra raha ankehitriny no jerena. Le fanantonana nataon'ny CENI aloha fanotelony zao dia mbola eo amin'ilay atao hoe famenonan'le basket fond. Zay ny zavatra hitako teo satria ny lehiben'ny PNUD zany ny nilaza fa hoe mbola mila fanampin'ireo mpamatsy volany ivelany ny basket fond. Dikan'izany zany mbola tsy feno ilay toe-bola hanaovana ny fifidianana. Faharoan'izay ny lehiben'ny CENI ihany koa dia nilaza fa miangavy an'ireo firenena hafa matanjaka ameno ny basket fond. Mampisalasala ihany zany hoe ahoana zany ny fifidianana nefa moa. Maro ihany koa fa ny tsy fahatombanana mahakasika ny lisam-pifidianana izay mampanay ireo mpanao politika. Ny ministera indray no mitsabaka amin'ny raharaha ny lisam-pifidianana. Resaka financement moa tena mbola problème aminazy ity fa zay aloha fa maro ihany ny zavatra nataonay fa indrindra amin'ny resaka jugement supplétif io zany zavatra nijerenay fa tsy fantatry moa raha nisy ny ainy to amin'izay fa teresarana zay tamin'ny voalohany resaka jugement supplétif satria misy anketo koa dia mitondra avy any fotsiny tsy hitanao eo le olo fa anaran'olona fotsiny entin'ireo délégué mpazakana ireo hoe tsy naty any dia anaovana acte de naissance dia anaova karapanondro dia tonga dia miditra anaty liste électorale. Zany hoe zavatra hitanay zany raha mifaritany sasany agny dia hoe lasa sy ny CENI intsony mikarakara an'ity élection ity fa lasa ny ministère de l'intérieur. Zay ny zavatra hita zao amin'izao dia ho hita izy ma fa nyresaka hahita amin'ny voalohany fa ho andrasan'izay androany hoe inona ny zavatra ny ova zany amin'ny resaka liste fa misy zavatra dia mety loatra satria anareo ve dia mieritreritra dia 200 000 en moins ny mety Tananarivo nefa ny ponina mitombo. Akoatra izay, anivelany ihany koa no hanotana ny bulletin unique amin'ny fanatanterahana ny fifidianana raha ny fanazavana hatrany. Ny ataontsika hoe imprimé sensible zay ngamba no tianao tenenina hiatrehana ny fifidianana na io bulletin unique na io le procès verbal autocopiant dia zareo amin'ny basket fond moa zany no manao le appel d'offre international dia mbola tsy fantatra le firenena amin'izao fotoana zao fa efa andalana manao an'izay tsika amin'izao fotoana zao manao le tolotra fa io zany dia tsy ho atao eto an-toerana fa anaovana appel d'offre international. Hatreto aloha zany dia mbola zay fa iny moa zany dia efa mandeha ny fiantsona fa dia
andeha iny fa makasika ny fanontaniany namana teto hoe ny imprimeur eto ve zany tsy azo antoka tsy izay dia izy fa fandaminana dia satria zay no fandaminana hoe aleo appel d'offre international fa misy ihany koa ny imprimé hafa eto hoe ataon'ireo imprimeur eto atoerana tsy midika misy hoe tsy azo antoka tsy hany misy zany dia izy. Androany vitsy ireo antoko politika ananatrika nisy adinikasa izay siano karakarainy nisy atao anivo nisy nisy ateny ankorondrano. Akoatra izay, miseho atrany sy nisy fahaiza mitantana sy mikarakara eo anivo nisy fitondrana ankehitriny. Ohatra amin'izany sy ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ilay siadidy mpitondrana mikasika nisy fiantsona nisy mpifidy na nisy ampliation. Ny fahatraika ambin'ny folo Jolay no efa nankantoaviny gouvernemanta ny daty irosona amin'nisy fividianana izay nandrasany ny maro tao anatiny nisy fotoana naharitra. Ny fa 14 Jolay anefa vao nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny didy mpitondrana manamafy izany. Fanontaniana apetraky ny maro manoloana izany ny hoe tsy fahaiza mitantana ve sy safanaininy nisy mpitondra ankehitriny. Mbola tsy fantatra mazava ihany koa fa hatreto na efa nivoaka tamin'nisy gazety ofisialy na ny journal ofisiel ity sy didy mpitondrana ity ampanakery azy avy hatrany araka ny voalazan'ny lalàna. Manodidina izay hatrany dia mangataka ny antsiana ireo tsy fahatombanana tsikaritra ao anaty lisam-pifidianana ny OIF taorian'ny fitsariana na ny audit izay nataon'izy ireo mikasika izany. Ny OIF izay nandefa iraka ary nanao fitsariana indroa miataona mikasika ny fanavoazana tanteraka ny lisam-pifidianana izay nokarakarain'ny seny Fanaty Adina. Karazany roa amin'ny ankapobeny ny tsy fahatombanana tsikaritry ny OIF nandritra ny fitsariana na ny audit nataon'izy ireo tamin'ny fikarakarana sy ny fanavoazan'ny seny ny lisam-pifidianana. Tsikaritra voalohany raha nitatitra navoakan'izy ireo omaly ny tsy fahatombanana eo amin'ny daty naterahana sy ny daty namoahana ny karapanondrin'ireo mpifidy. Tsy fahatombanana faharoa tsikaritra dia miisa 1,7 alina ireo voasoratra anaty lisitra misy fitoviana, anarana, fanampinanarana, ray na reniny teraka, daty naterahana, laharan'ny karapanondro sy ny daty ary ny toerana namoahana azy. Izany hoe miisa 1,7 alina ny doublon tsikaritra. Araka izany, angatany OIF ny anitsiana ireo tsy fahatombanana mialohan'ny irsona amin'ny fifidianana. Tokony fafana ireo na ihany koa tadiavina ny fomba tsy hahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny fifidianana. Raha nitatitry ny OIF hatrany, omena fotoana ny CNTDI na ny Centre National de Traitement des Données Informatisées ijery sy anatsara ny lisitry ny mpifidy tsy misy doublon. Raha tsy hivina, indroa miataona ny 12 hatramin'ny 14 ny volana Martsa lasa teo sy ny 14 hatramin'ny omaly 24 ny volana Jolay no nanao fitsiriana na audit mikasika ny lisam-pifidianana ny OIF. Ireo lisitra navoaka ny 20 Jolay 2020 nahitana mpifidy voasoratra anarana miisa 7,3 tapitrisa no nanatanterahana io fitsiriana io. Tsy mbola mafeny ny fepetra ahafahana miroso amin'ny fifidianana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao hony teo anivon'ny vovonana lera raha niona tamin'ny SADC izay mamita iraka eto amintsika amin'izao fotoana izao. Henri Florian. Tamin'ity androany ity no niona tamin'ireo solon-tena ny mpanao politika avy amin'ny vovonana lera indray ny avy eo anivon'ny SADC izay manatanteraka iraka eto amintsika amin'izao fotoana izao. Volana vitsy tsy hahatongavan'ny fifidianana. Naharitra oraroa ny fampianona sy ny fampiresana teo anivon'ny rotonta. Nambara ny vovonana lera tamin'izy ireo natritra izany fa tsy mbola tomombana sy tsy mbola mahafeno ny fepetra tokony hirosona amin'ny fifidianana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Araka ny zava-misy iarahantsika mahafantatra na ny resaka famatsim-bola ny fifidianana na ny resaka ny lalàna amin'ny fifidianana, resaka fanavozana ny lisitry ny mpifidy. Eo ihany koa moa ny fanana ny filoham-pirenena ny zoam-pirenena vahiny frantsay. Eo ihany koa ny hoe mbola tsy fahafantarana hatreto ny mombamomba ny pitsopitso ny ataoko hoe isan'ny birao-pifidianana aiza avy sy ny manodidina izay fanatanterana fifidianana izay dia nametraka izay hoe mbola tsy feno ny fepetra irosona amin'ny fifidianana madio sy mangarahara rekeny rehetra fa misy fanavozana sy fanatsarana araka-reny fanamariana nety ny mpanara-maso ny fifidianana tamin'ny taona 2014 sy 2020 reny izay tsy mbola misy tanteraka hatreto. Nanamafy ny fandraisana ireo sosikevitra rehetra sy ireo teboka mila ojerena akaiky ny teo anivon'ny SADC
raha ny fanazavana hatrany nadritra ity fionana ity ary nampanantena ny ahazo tatra avy amin'ireo mpiantsehatra rehetra fa ankoatra io tsy mazava ihany koa atreto ilay fanomezany karapanondro izay nokarakarainy ny fitondram-panjakana foibe izay tetika agnalaram-bato hoy ny solavamboaka anitra Razafimanantsoa. Tsy fantatra hatramintsika amin'itay izao hoe firy exactement nisan'ny olona nahazo copie tamin'ireny opération jugement supplétif, firy ny olona nahazo karapanondrom-pirenena dia firy nisan'ny olona marina soratana ao anatin'ny liste électorale à partir les jugements supplétifs sy karapanondro zay. Gouvernement ihany inge premier ministre ihany inge ao anatin'ny tatitra teo anivon'ny antemeram-pirenena no miteny vao amin'ny phrase voalohany hoe vita ny zavatra nataon'ny CENI dia izao izy no manao ny tatitra ny CENI, dikan'izany manaprofy le hoe mibaiko ary mampanao zavatra zay tiany atao amin'ny CENI na dia saro-piaro be raha CENI ao anatin'izany fa zavatra constant ny anay tsy fanaratsiana ny anay fa dia constat ary zay tsy mampatoky ny rehetra ao anatin'izay fanaovana ny liste électorale zay base ny fifidianana zay hoe nanizingizana ny fananany filoha zoperenena frantsay ihany koa ny teo anivony vovonana lera ary nambaran'izy ireo fa tokony ijanona sy tsy azo irotsaka intsony ny filoham-perinasa amin'izao fotoana izao. Zavatra manahirana amin'izao fotoana izao dia iresaka zoperenena frantsay ny président république malagasy io kanefa zava-dehibe ho antsika rehetra ny fahalalana hoe tena gasy 100% tsisy fangaro ny tatana an'ity firenena ity, manao tsy mila manao allégeance amin'ny firenena ivahiny indrindra fa hoe firenena afinanjanaka anty Madagasikara ity. Ny andrasana zany hoe dia fahatsapany tena koa ankoatran'ilay filatsan'ny fanahy masina ho an'ireo mpitsara rehetra na ny TPI na ny HCA ho an'ilay filoham-pirenena frantsay malagasy nanariny zoperenena frantsay io dia aleo za fa tsy latsaka tsony fa dia vita zay ny zavatra nataoko dia mba velao amin'izay ny hafa tena mpandrosan'ilay firenena fa tsy olona mitaka lava zao zany dia amodika amin'ny firenena toy izao. Mbola ito io an'ny andro ny rampitso raha ny fantatra ny fioanany SADC amin'ireo antoko politika maro samihafa eto amintsika amin'izao volana vitsy mialoha ny fifidianana izao. Fomba vaovao dia tsy tonga teny amin'ny anteny merandolona nosy androany ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izay natsoiny ireo loholona hitondra fanazavana manoloana ny korondana tamin'ny fanadinana bakalorea farany teo. Fihetsiky ny mpitondra izay ahitana taratra fa tsy lara-pamehana ny sehatry ny fampianarana eto amintsika ho ireo loholona. Miandry vasoka ireo loholona tsy tonga tamin'ny fiantsonana azy ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izay nandrasana teny amin'ny alapan'ny anteny merandoolona. Fitondrana fanazavana mahakasika ny fiverimberena ny fivoan'ny lahazadina mialohan'ny fotoana nandritra ny fanadina-mpanjakana izay niseho teto amin'ny firenena nandritra ny taona maro no nandrasana taminy. Tranga izay manaprofy fa tsy lara-pamenina amin'ny fitondrana ankehitriny ny fampianarana sy ny fanabeazana eto amin'ny firenena. Moa zany ato amin'ny anteny merandoolona araka ny règlement intérieur anay article 52 dia manana ny zo mampiantso ny membre ny gouvernement mangataka audition mikasika ny raharam-pirenena dia araka ny voalazako teo dia mikasika ny anomalie nitranga tamin'ny épreuve amin'ny baccalauréat farany teo. Ny zavatra tiako marihana dia efa nisy taratasy nalefanay nanaraka tsara ny procédure zay tokony atao ary tonga teo ny staff ny tamin'ny maraina teo dia gaga sy talanjona fa dia tsotara nahazo koto telefôna na inona fa dia lasa nisitaka ny staff ny ministra zany. Fanaovana tsimotsinona ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny mpianatra no ataon'ny ministra Elia Beatrice Assoumako amin'izao fahanginana izao raha ny fanazavana. Ny tranga tamin'ny tsisy fanadina-mpanjakana 2023 ity izay nahavery asina ny lanja ny diplôma-mpanjakana. Tsy janona amin'izao ihany fa tsy maintsy ho fantatra ireo rehetra mahatonga ny korotana sy siasa vorovoro ohy ny lolon'ny Madagasikara. Tsy janona eo izay fa dia ampiasa ny fitaovana rehetrarehetra omeny lalàna anay hitohizany resahana fa tsy maintsy fantatra tsara hoe inona ny tena antony na tonga nireny zavatra tsy nety reny tamin'ny fikarakarana ny épreuve amin'ny baccalauréat ary mampatsiahy fa tamin'ny taona 2024 efa nisy zavatra ohatr'izany nitranga dia ny zavatra nitranga ohatr'izany ve dia tsy afaka
nangalana lesona mba tsy verena ny reny zavatra tsy mety reny tsony ny tanjona tadiavina nge na amin'zareo na ty aminay amin'ny vomiera ny sosialy dia mba hisy fanadinana mandeha milamina manaraka ny fenitra mba ahafahan'ireo ankizy ireo mainoa ny fianarany sy andray ny andraikiny eo anivon'ny firenena rehefa orinao. Izay ivina faniraika amby 20 jolay lasa teo fa no nametraka ny taratasy fangatahana fionana tamin'ny ministra ny fampianarana ambosy ny fikarohana ara-siansa. Fionana izay anazavantry ny antony ny fivoahany lazadina mialohan'ny fotoana mandritra ny fanadina-panjakana. Tranga izay tsy tamin'ny ty taona ity ihany no nisy fa efa niseho ihany koa ny fivoahany lazadina mialoha raha tsy laza fotsiny tamin'ny taona 2024. Mitaky ny anaovan'ny fitondram-panjakana fialantsiny apabe maso amin'ny mpianatra niatriky ny fanadinana baccalauréat sy amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo no nisy fahatombanana tamin'ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana baccalauréat farany teo ny eo anivon'ny fikambanana vonin-kolakana araka ny fanambaran'izy ireo androany. Latsaka Katerina ny fanabeazana amin'izao fotoana ary ataon'ny fitondram-panjakana ankilabaoka tsy azo ekina hoy ny fanambarana. Latsaka Ankaterina sy mizotra makana amin'ny lalana tsy tokony ho izy ny tontolo ny fanabeazana amin'izao fotoana izao ony teo anivon'ny fikambanana vonin-kolakana araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany raha nanatitra ny taratasy fitarainana sy fangataham-panazavana momba ny zava-misy farany teo nandritra ny fanadinam-panjakana baccalauréat teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-siansa. Zara lasa kitotoy ho avin'ny zaza malagasy ka iantsony izy ireo ny tsirairay amerinkasina ny tontolo ny fanabeazana eto amintsika izay. Manao antsoavo ho an'ny fanomezan-kasina indray ny fanabeazana. Herinandro ohatr'izao isika no nitranga ny tsy napozina dia nifidy de sujet tamin'ny baccalauréat. Ny zavatra nahazo ny tanora atao anatin'izay dia be dia be fatatsika ihany angamany raha tsy teny fotsiny voakorotana ny saina mandritra ny fanadinana, raha tsy teny ihany koa hoe tamin'ny 7 alina voanody ary raha tsy teny ihany koa misy ny tanora niatra manaina izy mety hoe tsy maty fa naratra voalatra tany an-dalana tany. Herinandro zany izay no nitombo ny fahakiviana tsy mangidy tsy mety voatelina izy io miampy ihany koa ny zava-misy eo anivon'ny université izay niatra tamin'ny mpianatra sy tamin'ny mpampianatra pikaroka amin'ny akapobeany. Teboka efatra lehibe no takin'ny fikambanana vonin-kolakana amin'ny fitondram-panjakana sy ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-siansa ary ny ministera ny fanabeazam-pirenena malohany ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka isan'ireny ny fialantsina ampahibe maso avy amin'ny fanjakana manoloana ny fanaovana kitotoy ny fanabeazana eto amin'ny firenena indrindra fa toy ny zava-nitranga farany teo nandritra ny fanadinam-panjakana baccalauréat. Ny antsoavo ataonay zany androany dia ho fanomezan-kasina indray any fanabeazana eto Madagasikara. Tsotra ny tanjona ao anatin'ilay izy anankiefatra lehibe. Voalohany aloha dia ny farafa alika matana no filazantsika anazy dia ny fialantsina apabe maso avy amin'ny fanjakana manoloana ny zavatra nitranga. Faharoa manaraka an'izay famaizana ny tompon'antoka rehetra tao anatin'ny zavatra nitranga tamin'ny baccalauréat na izy io anivon'ny fanjakana na izy io tsy eo anivon'ny fanjakana. Fa tena manaraka an'izay ny fahafahan'ny tanora ny olo-pirenena tsotra maneho ny hevitrany mivondona sy mijoro mba ho lahara-pahamehana indray ny fanabeazana ary farany dia ny fahafantarana any olo-pirenena tsy mandadiarina ny zava-misy momba ny fanabeazana amin'ny ankapobeny zany hoe état ny éducation. Rapport écrit no angatahanay mba ahafahana hoe tsy teny fotsiny no mitoetra fa ahafahan'ny olo-pirenena sy ny vondron'ny olo-pirenena manome sosikevitra manoloana ny zava-misy izay nitanterana antsoratra. Androany maraina nanatitra ny taratasy mahakasika ny fitakiana tena anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-siansa ny fikambanana vonin-kolakana ary nametraka ihany koa ny taratasy tena anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena hanatanteraka diabe ampilaminana hanehona ny alahelo momba ny fanabeazana ny fikambanana ny asabotsy ho avy izao raha ny fanazavana.
manome iray volana ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola amahana ny olana misy ao an-toerana amin'izao fotoana. Teboka misy 5 no mandrary ireo mpiasa nandritry ny 7 taona mahery raha ny fanazavana. Nisy androany ny fivoriam-be niraisana ny arahan'ireo mpiasan'ny ministera ireo anaovana antso mikasika ny famahana ny olana eo anivon'ny ity ministera ity. Dia vonitsika amin'ny angady sy ny any. Vonitsika sa tsy vonina? Vonitsika sa tsy vonina? Metsika izay ho adoky iray manontolo iny ny fitondram-panjakana amahana amin'ireo olana rehetra ireo. Eketsika ve izay sa tsy eketsika aloha? Asangany taratsika rehefa eketsika izay. Itsahatra mandritra ny ora iray ny asa eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola manerana ny Madagasikara raha toa ka tsy misy ny famahana ny olana efa naharitra 7 taona izay. Manome iray volana ny syndicat ny mpiasa ahafahany tompony andraikitra mamany olan'ireo mpiasa ireo. Manome ray volana ny fitondram-panjakana amany olan'ny intégration, andefa ny intégration rehetrarehetra izay any mpiasa amin'ny ministera ny vola sy ny toe-karena nandritry ny 7 taona izay tsy nisiny. Mitaky ihany koa izay ny ampidirana ny statut général ny agent public ao anatin'ny conseil de gouvernement sy ny conseil de ministre ary andefa n'izany any amin'ny parlement ao anatin'ny ray volana na anaovana session extraordinaire ary. Nitaky ihany koa ny fandoavana ny complément des indemnités des installations à la retraite izay efa nazahoana areta any amin'ny fitsarana manery ny fanjakana andohan'izany ho an'ireo retraité. Teboka dimy mazava no angatan'ireo mpiasa amin'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ireo. Isany amin'izany ny distinction honorifique ho an'ireo mpiasa, ny complément des indemnisations à la retraite, mikorotana ihany koa ny eo anivon'ny fitantanan-draharaha no ny tsy fisian'ny poste budgétaire. Raha ny fanazavany ny syndicat androany. Nisy ny session izay nataon'ny parlementaire teo nanantena ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra fa hoe ho tafiditra ao anatin'izay ny fankatoavana io sata amin'ny fe vaovao ny mpiasam-panjakana io fa tsy mbola voadinika hatramin'izao ny anafanganana satria ela be loatra tsy misy impact budgétaire ny fanasoniavana an'izany ny fampandehanana an'izany olan'ina. Lafi ny faharoa makasika ny distinction honorifique efa nambara teo fa ho an'ny mpiasa ato anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola raha ohatra ny direction anankiray ka tsy manana événement ny karakaraina tamin'ity taona ity izay ihany no nisitraka an'izany fa ireo sapan-draharaha izay tsy manana an'izay dia tavela miantona ao avokoa zany nanomboka ny taona 2024 dia takina koa zany hoe inona moa ny antony tsy hanomezana an'izany. Ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola raha mihoatra amin'ny ministera hafa dia anisany atao hoe avokavoka na fo mampitempo mampiaina ny Madagasikara. Tsy azo atao ny mamono raha janona ny fo dia tsy maina tsontsika, tsy maintsy mifampitsinjo ary mijery ihany koa ny tombontsoa ambonin'ny firenena. Dia izay ny antony ny safidianana hoe misy ora apetraky ny mpiara-miasa rehetrarehetra zany anatanterahana izay fitakiana izay. Nanao fivoriam-be ireo mpiasa mivondrona anatin'ny ministera androany manao antsoavana ireo tompony andraikitra isan'ny tokony manomboka any amin'ny ministra, ny premier ministre hatrany amin'ny filoham-pirenena. Nanao service minimum nanomboka androany tamin'ny 7 maraina hatramin'ny 12 atoandro ireo mpiasa eo anivon'ny CNAPS taorian'ny fivoriam-be ny arahan'izy ireo tamin'ny ministry ny asa ny fampananana asa ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy omaly. Miankina amin'ny fivahan'ny olana kosa ankilany ny tohizan'izany na tsy raha ny fanambarana nataon'ny syndicat-n'ireo mpiasa androany. Daniela Minarso. Ny va amin'ny ampahany ny olana eo anivon'ny CNAPS amin'izao fotoana ary ny roso tamin'ny fanaovana ny service minimum nanomboka androany tamin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 12 ora atoandro ireo mpiasa taorian'ny fivoriam-be ny arahan'izy ireo tamin'ny ministra tompony andraikitra omaly. Manao service minimum manomboka androany amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 dia hita eo araka ny fivoaran'ny toedrarà sy ny fivahan'ny olana no anatsarana an'ilay service minimum na ny animorana azy indray hoe mety ikatona amin'ny fola na ikatona tanteraka indray ary efa tsy voavatanteraka ny olana izay
lalovan'ny knapsa amin'izao fotoana zao zay zany zava-dehibe atreto aloha tamin'ny fahamanan'ny olana amin'ny krizy miseto amin'ny knapsa amin'izao fotoana zao ankilany tsy fanajanany vahoaka madinika fa indrindra ireo zokiolona misotro ronono sy mpila raharaha eo anivon'ny knaps ny fanakatonana tanteraka ny varavaran'ny knaps raha ny fitarainana voaray ireto farany izay tsikaritra ny tonatonana teny an-toerana omaly saingy tsy nisy nandray tsisy fanajana madinika zany tsisy fanajana ny pensionnaire ary malahelo zay raha soa nanaovana anay madinika malahelo zay lazo mihitsy président Juillet fa tsy mety ary ohatra soa dia tsisy mampadinika anenge ambaniny maambany tokony mba alefa ny ara-dalàna le pension tsy volan'ny président Juillet io volanay io ahoana no ampidaliana le matsika zao volona betave fa lasa jereo ay datony hoe zao nanaovana an'le zavatra amoahana le CTD dia ne zao ty CTD reo ary ty koa namoaka an'ty lalàna ty koa knaps zao intelo inevatra tonga tsy mahazo katadivona fotsiny roatrina fre marainy zany dia tsy misakafo marainy satria matahotra an'ty ho foana isan'ny fampanantenana nataon'ny ministra tompona andraikitra tamin'ireo mpiasa eo anivon'ny knaps ireo ny tsy maintsy amahan'ny olana amin'ny alalan'ny fifampiresahana amin'ny filoha andrasana araka izany ny mety ho toy ny tiraharaha eo anivon'ny knaps ity raha tsy ahivina fototry ny olana ary nampikatso ny knaps ankehitriny ilay raharaha fanodinkodinam-bola teo anivon'ny knaps ny taona 2024 izay mbola tsy naharenesana toy ny hatramin'izao ny tsy fitsiny ny fanendrena tale général vaovao ny tsy fanesorana ny restriction budgétaire fa indrindra ny fanaovana atsunjay ireo mpiasa eo anivon'ny knaps ilay raharaha fampidirana ponja ny talepsolo-toerana iray volana lasa teo izay fanaharitsarovana fotsiny ihany io raharaha 2024 io raha nanambarany ireo syndicat-ny mpiasa androany anaraka dokam-barotra vetivety isika ny miveriny eto aorian'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalaam-baovao. Wawa Production si Telma manolotra ho antsika 10e édition du Festival Somaro 20 ans du groupe Wawa à Oseille. 2 au 6 août à Nosibé, au ministère municipal de Boutvenue, Panakanto Malagas, Sivaïn Marnouyer Kamtsika, Wawa, T-Nice, Daddy Love, Mami Kotsu, Mad Max, Seiz, Nashan, Oladad, D-Line, Bastalayon, Sanjamet, Parish, Zili, Tonsmaina, et Yona Edge, Bigamji, Alera Mansom, Goulam, Rijad, César, Rootsman, Vayev Shila, Nela Brown, DJ Sweetie, Liko Kininike, 10e édition du Festival Somaro, 20 ans du groupe Wawa, sponsor THB, sponsor officiel Telma. Ina dia vita amin'ny soja voafantiny mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, 17 ans, tel sous arrive. Fer, 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Tena mbola hafa ihany ny fiara vita loko tsara. Miverina ny hatsarany ary vao maika mipika ery. Elmondes, kalitao égyptienne manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Loko mangirana sady mateza. Mahazaka ny fiovan'ny toetrandro.
El Mondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes hitanao eny mpivarotra rehetra mahazatra anao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France, le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Trano mbola manaraka anay atao anatin'izao fampahalalam-baovao izao mamerina ny arabo tonga soa indray ary atao anatin'ny tapany faharoa niverina tamin'ny fanapahan-keviny ny teo anivon'ny UCTU mahakasika ny fampiakarana ny sarandalana ny taxi be tao aorian'ny ny fionana tamin'ireo tompona andraikitry ny fitanterana isan'ambaratongany sy ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra androany aorian'ny fifidianana filoham-pirenena vao hiakatra ny sarandalana araka ny fampiresahan'izy ireo androany. Niverina tamin'ny fanapahan-keviny teo anivon'ny UCTU mahakasika ny fampiakarana ny sarandalan'ny taxi be tao aorian'ny ny fionana tamin'ireo tompona andraikitry ny fitanterana isan'ambaratongany sy ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra androany. Ny fitangan'ny fitsirihana fiarana ny vizity teknika no isan'ny vesatra ny tarainan'ireo mpitatitra ka nizirisirian'izy ireo ny amin'ny tsy maintsy ampiakarana ny sarandalana. Nanome tokony hitondra fanampiana ho azy ireo amin'izany amin'ny alalan'ny fifampiresahana amin'ireo tompona andraikitra misahana izany araka izany ny teo anivon'ny ministeran'ny fitanterana sy ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ka foana aloha ny fampiakarana ny sarandalana amin'ny voalohan'ny volana aogositra ho avy izao. Ny resaka fitanterana dia raisina ao anatin'ny antsoina hoe service public ary mamaly ny ahasoan'ny vahoaka aloha voalohany. Na izany na izany tsy azo dia tsy hita kory izay maharary ny mpitatitra ary izay na tonga n'ilay tenin'ny ben'ny tanàna hoe raha resaka vizity teknika makarary anareo dia vonina hifanolotanana ny tanàna Antananarivo. Resaka lalana makarary anareo efa navita ny ampahan-dalana maromaro ny teto anivon'ny tanàna Antananarivo nanatsarana anazy. Ny dinika teto no raisina ny fizotra ny dinika teto dia tsy nandany le fiangavian'ny ben'ny tanàna ny mpitatitra fa zareo zany mbola mametraka indray hoe hiresaka amin'ny bazy izy izay tsy fantatro moa hoe firy ny isan'le bazy na firy ny isan'le bazy. Noho ny fiakaran'ny vidin'ny kojakoja sy ny pitsopitsony amin'ny fiara kosa nefa nilaza ny tsy maintsy ampiakatra ny sarandalana ny teo anivon'ny UCTU Atsoatsy ny angavy ny ampiarana izany aorian'ny fifidianana filoham-pirenena ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Nangataka ny ben'ny tanàna fa tsy opportunité zao tsy fotoana zany ranomarina saingy izahay dia mbola hitondra ny tatitra any amin'ny mpikambana rehetra mahakasika an'izany fa ao aoriana ny fifidianana zany ao aoriana ny investiture fa tsy maintsy hiakatra ny sarandalana. Nanaiky ny andrindrana ny fitanterana eto an-drenivohitra ihany koa ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra tahaka ny tsy amelana intsony ireo taxi be avy amin'ny UCTS andray olona any afovoan-tanàna. Nahazo tohana avy amin'ny fanjakana Japony ny tetikasa ho fanatsarana ny kalitaon'ny fiampaniarana ao amin'ny Institut supérieur de technologie d'Antananarivo. Avy amin'izany vola mahery ny €7 no nentina nantarana ny sy nanatsarana ireo efitrano fianarana. Onona saina.
tsy mifanaraka amin'isan'ny mpianatra ny fotodrafitrasa ao amin'ny Institut supérieur de technologie d'Antananarivo. Manoloana izany, nisy ny fangatana fiarahamombon'antoka natao ny tompona andraikitry ny sekoly. Namaly izany ny fanjakana japonais ka nanome vola mitetana €7,000 tamin'ny alalan'ny masovony miasa sy monina eto Madagasikara, entina nanitarana ny efitrano fianarana eto amin'ny Institut supérieur de technologie d'Antananarivo. Avy amin'izany no nahafana nanavao ny fotodrafitrasa ahafana mazaka mpianatra 400 sy rihana hafa. Tsy ampy ny salle de classe eto aminay dia voatery ny ankizy mianatra ampiakarina rehefa sabotsy hariva na zavatra ohatrana dia noho ny fisian'izy ity zany a dia mba ara-dalàna le araka ny tenen'ny ambassadeur any Japon teo mba ara-dalàna zany le fianaran'le ankizy. Ny STN Antananarivo dia ny mission voalohany aloha dia ny mampianatra manome an'ireo cadre technicien supérieur spécialisé, ingénieur ho an'ireo entreprise nationale eto amintsika fa tsy vitan'izay fa mampiroborobo zay ny culture. Ny sehatra maha-olona no atao laharam-pamehana raha tiana ny ampandroso ny firenena ho ny masofony Japon antony izao fanohanana ny sekoly IST izao. Ankoatra ny efitrano fianarana, nisy ihany koa ny dojo ho an'ireo mpiangaly ny taranja judo. Tsy voaloha araka ny tokony ho izy ny karaman'ireo mpiasa amin'ny commune Kadikely distrika Navaradrano. Tara roa volana hatrany izany raha nambaran'izy ireo nefa ny commune tsy mitsahatra ny mampidibola ireo mpiasa mitaky ny zony hiara-ny fandrahoana nataon'ireo lehibengy raha ny fitarainan'izy ireo. Taratrany ny karaman'ny mpiasa ao amin'ny commune Kadikely Ilafy distrika Navaradrano raha nambarany solotenan'izy ireo androany. Hatramin'ny taona lasa no efa nanomboka ny olana ary efa nanairana ny ben'ny tanàna sy ireo tompona andraikitra isan-tokony saingy tsy nisy ny valiny. Dia tena marary ny mpiasa, tsy mandray karama ny mpiasa. Tamin'ity volana juin ity zao dia mbola tsy voarainay ny karamanay nefa hiditra volana juillet tsika zao efa farana volana juillet dia mbola tsy voarainy karamanay. Ary efa nanantona andreo ambaratonga-pahefana rehetra zay dia milaza fa moako zareo kanefa ny hatramin'izao tenenanay zao dia mbola tsy mivoaka ny karamanay. Maro amin'ireo mpiasa ireo nefa manao pré bancaire ka dia voatsatra ny sazy zareo dia vola raisin'ny mpiasa tsirairay any amin'ny banky any zany dia tsisy raisin'ny zareo intsony satria dia tratran'ireo sazy ny banky. Raha zao mitokotoko dia hiditra midingana manaraka izay satria ity zavatra ity zany dia lasa ohatra tsy firarahina ny zoma olona. Zao hiditra amin'ny mpianatra tsy fantatra zao satria mety atao ohatr'izay hoe zavatra efa tamin'ny janvier iny nanomboka mety patapatapitra ny taona ity zany dia mety ohatr'izao foana tompoko. Tsy manana olana eo amin'ny fampidiram-bola ity commune ity ary isan'ny sangany raha ao amin'ny distrika Navaradrano eo amin'izay vola miditra izay raha ny fanazavana hatrany saingy tsy misy ny fitantanana mangarahara ataon'ny tompona andraikitra mahatonga izao olana izao. Enina amby zato ny isan'ireo mpiasa tsy mbola nandray ny karama raha ny fanazavana saingy tsy samy joro noho ny fandrahonana mahazo azy ireo. Efa nanatana ny ben'ny tanàna zay dia milaza famaha izy dia nefa nisy taratasy nomeny dia tsy voafaritra atao hoe roviana nomeny karama fa hoe hiezaka fotsiny le ezaka koa tsy fantatra nefa ny volany ty votapitra le ezaka hatramin'izao tsy hita hoe roviana le mpiasa tompoko dia misy moa zany fanoentiny zareo nentiny ben'ny tanàna voaniditra tamin'ity dia ireny efa niteneny raha vao mijoro ianareo dia andraisanay fepetra. Misy koa ny mpiasa efatra nay teo efa ampitahoriny tsirairay amin'ny broany any dia tsy samy joro eto kanefa n'izy ireo dia tena malahelo ary tahijory araka aminay eto fa noho ny atao fatahorana dia tsy sahy izy mijoro. Ny fandokonany trano no mahamaika seho ivelany ho hiatrany ireto mpiasa ireto fa ny zoma olona vao hitsakitsaka antony anairan'izy ireo ny tompona andraikitra isan-tokony. Napaika-peo manoloana ny fingapingana atao amin'ireo minisitra zanaky Mahajanga ireo mpianatra mandrato fianarana ao amin'ny universiteny Toamasina zanaky ny faritany Mahajanga saika anaovana skandale avokoa ireo mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta ka tiana hilika avy amin'ny faritra io. Ahiny ireto mpianatra ireto ihany koa ny mety avo hilika ny minisitra piany fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa manoloana ilay fuite de sujet nandritra ny fanadinana baccalauréat farany teo. Erinora Zafimanana, Kolo, Tamatavy. Tsy anaiky ny mbola anesorana ny minisitra zanaky ny faritany Mahajanga izay mpikambana ankehitriny ao anatin'ny gouvernemanta ny mpianatra zanaky ity faritra ity mandranto fianarana eo anivon'ny université ny Toamasina. Manay ireto mpianatra ireto ny amin'ny avo kitikitika indray ny toeran'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny profesora Asomako Beatrice manoloana ny fiparian'ny lazahadina tantara sy geografia
nandritra ny fotoam-panadinana bakalorea farany teo. Anton'izao fanambarana sy ny fitarainana ataon'izao dia alahelo izay manoloana ny ray aman-dreninay nanomboka hatramin'izay nisy ty fitondrana tia rehefa ao membre du gouvernement ahitana problème foana esorina nefa tsisy motif mba valable nefa misy ihany scandale ao amin'ireo membre du gouvernement rehefa mijanona fananezana ka faritany Mazenga rery tsy mbola maro zavatra hita rehefa mampalelo anay fa tsy niteny zay nangina ka manomboka am'izao zahay dia efa tsy angina intsony amin'ny fanososena andro ray aman-dreninay ireo dia hitsangana izahay hanomboanay azy aty Matavy fa manerana nosy no antsoavo ataonay izao hihetsika daholo raha ohatra ka mbo hokitikitihana fa ny fahanginana dia misy fetrany. Matsiaro ho voailika ireo olobe zanaky ny faritany Mahajanga voatendry ao anatin'ny gouvernement manoloana ny asa sy adidy sahaniny amronana dossier sy scandale rehetra izao mba ahafahana manao ny faniliana ireo mpikambana izay tiana ahilika. No tanisainy ireto mpianatra ireto mihitsy ireo karazana scandale nitranga teto amin'ny firenena nandritra ny fitantanana Andriamatoa Andry Rajoelina taoreny ny fahalaniny ho filoha ny taona 2024. Izay olobenay ao agnatin'ny fitondrana dia lasa voahilika foana nefa hita sy tsapa fa mba mitondra izany fampandrosoana izany ho an'i Madagasikara. Tamin'ny voalohany moa zany ny ministre ny Mena Volahengo Marie Thérèse dia voahilika noho ny raharaha mpagnegarne. Nangigna zahay zanaky ny faritany Mahajanga satria olo manankendry ary olo hendry eo amin'ny lafiny fiarahamoniny eto Madagasikara. Nangigna ihany koa zahay tamin'ny ramatoa ministre Mena Rijasoa izay ao agnatiny zanaky ny faritany Mahajanga ihany koa ka voahilika izy noho ny raharaha bonbon sisety. Tao ihany koa ny ministre ny santé Amady Amady, professeur Amady Amady izay voahilika noho ny asa amandraharaha izay tokony andreketany nangigna ihany ny zanaky ny faritany Mahajanga. Tao koa ny ministre ny mine izay voatendry ho ministre mitantagna zany mine zany teto ka voahilika noho ny raharaha fitsaragna izay niforonina mahakasika azy. Magnoloana izay zavatra zay dia malahelo tsy fanonganam-panjakana tompoko izay taonay eto fa fanehoana tsy fankasitrahana mahakasika ireo olobenay ireo satria mahatsapa zahay fa lasa toy ny zanaky kalohafa eo amin'ny raharaham-pirenena nefa hita sy tsapa fa olo managna vina eo amin'ny lafiny fampandrosoana ary managna ny tarakevitry entigny ampandrosoana ny rantsamangaiky rehetra. Natao ho tany malemy fanorenam-pangady ny zanaky Mahajanga manoloana ny fitantanana ny raharaham-pirenena raha ninambarany ireo mpianatra hatrany ka anairan'izy ireo ny sainy tompona andraikitra sy ireo zanaky ny faritra voakasika. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia mitaky ny amitsorana tsy misy atakandro ny filoham-pirenena nigériana Mohamed Bazoum izay nahongany ireo tafika putschiste ao Niger teo amin'ny fitondran'ny vondrona Europeana. Io filohan'ny Niger io izay tsy ahivona fa notazomin'ireo tafika ireo ny alarobia lasa teo atao amin'ny trano fonenany ary tsy ekeny ireto farany hitondra ny fireneny. Taoriny fanonganam-panjakana nataondreo tafika putschiste ao Niger ary nitazona ndreto farany filoham-pirenena nigeriana Mohamed Bazoum ny alarobia lasa teo. Nanambarandroany sekretera-panjakana amerikana Anthony Blinken fa manohana tanteraka ity filoham-pirenena nigeriana ity ka mitaky ny amitsorana azy tsy misy atakandro ary koa manameloko io fanonganam-panjakana ataony tafika nigeriana io. Fanonganam-panjakana izay isan'ny kapoka lehibe ho an'ireo firenena tandrefana. Taoriny fiovan'ny fitondrana tao Burkina Faso sy Mali, i Niger ireriany sisa no fantatra fa firenena akaiky ny Washington sy Paris amin'ny ady amin'ireo vondrona mpampiroro jihadiste no ity farany ahitana ireo tompo miaramila Amerikana sy Frantsay. Manameloka tanteraka ny fikasana rehetra ataony tafika nigeriana amin'ny fanonganam-panjakana ihany koa ila Frantsa ary manohana ireo antso ataony vondrona Afrikana sy ny CEDEAO
ahafana mamerina miloana ireo rafitra demokratika nigeriana. Ankilany, maro amin'izao fotoana ny fanehoan-kevitra mikasika ity fanonganam-panjakana ity any amin'ny kontinanta afrikana, toa ny Algérie sy ireo firenena afrikana hafa, izay manameloka ihany koa io fanonganam-panjakana io, miantso ny fitoniana manoloan'izany i Benin sy Nigeria. Dia ihany koa manakatona ny fampalalambavao tamin'ity alina ity isorana feno ianao nanaraka hatramin'ny farany. Isy ny fandarana manokana izay rahana amin'ny Rolaotratsiraka solombavam-bahoaka ny Tomasina voalohany aorian'izao fampalalambavao izao ka manasanao tsy hisaraka amin'ny fahitalavitra kolo. Ny tena kosa mametraka ny mandram-piona indray. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Ni Vaovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.